Bien, bah, rien. Non, j'ai rien dit. Voilà. Maheno ve nareo any azafady? Misy feo tonga ve? Ia. Ia, dia akafaliana indray nentina mivady hiara-bananareo amin'ity zoma takariva ity. Ilay Fristel ity fandarana iray hitanareo eto amin'ny pejy RGL ity fandarana natao hamalina ny fanontaniana avy aminareo mpanaraka ny pejy ary tsy misy resaka taboa fa afaka resantsika daholo na resaka politika na resaka finoana, resaka fanambadiana, fitezana rehetrarehetra zany afaka resahana. Efa fantatrareo moa ny règle hoe inona ny tsy azontsika atao dia inona no azontsika atao. Elaela tsika izay vao misy ilay Fristel indray satria ilay Fristel zany dia atao anaty fotoana izay mampalalaka anay. Na ametrahanareo ny fanontaniana dia ao amin'ny commentaire mandritra ny live na any amin'ny email ranotrinena.lalaina@gmail.com na amin'ny MPN page na MPN compte personnel any mivady. Dia izay angambany amin'ny fa tonga dia tsy ho lava resaka tsika fa foy ny fotoana fahana mijanona eto dia atomboka amin'ny fanontaniana voalohany avy hatrany. Salama pasteur mivady, tsy mahalala tompoko dia mba saika anontany hoe inona kay ny dikan'ny hazo fijaliana mbola misy ny sarin'i Jesosy miantona eo sy ny dikan'ilay tsy misy intsony dia rehefa inona mampiasa ilay misy mampiasa ilay misy dia rehefa inona no mampiasa ilay tsisy. Mety misy hoe dénomination samihafa ve? Mankasitraka fanazavana tompoko. Voalohany indrindra aloha dia faly miarabantsika mpanaraka ny fandarana Fristel eto amin'ny pejy. Alohan'ny hamalina ny fanontanianareo rehetra dia tiako aloha ny mitondra teny fisaorana amin'ny fiarabana firaritsoa nataonareo ahy amin'izao faha 30 taona latsaka taona ray 7 taona ny nanokanana ho mpiandry tao amin'ny FLM Toby Ambohimahazo. Eto dia manao kopakopa-tanana ny promotionko tamin'ny taona 7 andiany mpiandry mahatoky ka tsy makamamy na dia niainy azy. Fa maromaro ihany no lasana niapita tenena hoe lasany amin'ny tompo zany fa ho an'ireo izay mbola akangasisana mbola dia mampahery atsika promotion mahatoky atoky hatramin'ny farany izay ny antsoiny Jesosy atsika. Misaotra anareo mpanaraka pejy koa ny arahaba amin'izany ka mankasitraka tompoko amin'ireo teny mamy sy firaritsoa omenareo. Ianareo koa no marina fa hoe n'Andriamanitra no miazona fa ny motivation nay koa amin'ny tiasan'Andriamanitra ity dia ianareo tahaka an'izao hoe fahazotoanareo manaraka ny pejy miaino ny fandaharana ary ireo fanontaniana maro samihafa izay midika fa mangetaeta anareo. Izay ngambany hoe lafa iroso amin'ny valim-panontaniana avy hatrany ny momba le hoe la croix misy sarin'i Jesosy sy tsisy ny filazan'le hoe misy sarin'i Jesosy zany crucifix ny tsy resaka haingo bon tsy fantatro moa ny antony anaovan'ny sasany azy fa misy fototra ara théologie le izy dia mifandraika koa amin'le resaka dénomination ka ny fiangonana katolika apostolika romanina
sy ny loterana mazana no misy an'ilay crucifix. Le crucifix dia lay hazo fijaliana misy an'ilay sarin Jesosy fa tsy hoe misy an Jesosy tsy ao amin'ny intsony lay sarin Jesosy eo amin'ilay izy. Ny plutôt ny réformé sy ny mitovitovy amin'izany dia le tsy misy. Ny foronana zany io zany a samy manana ny tsy miankin-tsikina-pamonjena zany kanefa zavaina ihany ny antony. Ho an'ireo zay mivoly hoe tsy misy sarin Jesosy tsony ambon'ilay hazo fijaliana dia manambara sahady ny fitsanganany tamin'ny maty no tsindrim-peo tsindriny zareo anatin'ilay izy. Ho an'ireo zay mbola misy sarin Jesosy eo ambon'ny hazo fijaliana du moins ho aty amin'ny côté loterana zay misy azy zany a dia ny Jesosy Kristy zay vao tamin'ny hazo fijaliana no lala-pamonjena ho an'ny olona, tsy lay hazo no lala-pamonjena satria fantatsika tsara fa efa fanao hatramin'izay ny mamatsika ny olona amin'ny hazo zay natao ho an'ny olona voaheloka condamné à mort zany hoe olom-boozina. Donc tsy ny hazo fijaliana mihitsy no lala-pamonjena fa Jesosy Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty no lala-pamonjena. Donc zany symbole hanehoanan'izay ny fametrahana an'ilay hoe sary Jesosy mbola eo amboniny. Donc ny matetika ny mampiasa an'izy io zao dia ny loterana ny loterana Madagasikara zao misy sasany mampiasa misy tsy mampiasa tsara ho fantatra zay fa ataoko hoe ny loterana amin'ny ankapobeny resako fa tsy hoe ny FLM. Dia ny katolika misy ihany koa zareo avy amin'ny anglikana raha tsy diso tadidy a zay fotsiny angamba n'le izy resaka tsindrim-peo ny amin'ny lafiny teolojika le izy zay. Ya, fanontaniana manaraka. Salama tompoko. Ahoana kay le hoe Pierre no nanangana Jesosy ny fiangonana dia ahoana mahatonga le izy hoe katolika chrétien zany dia hoe izay fanambara tany Jerosalema no ambarany Roma dia midika hoe zany fa katolika chrétienne no eglizy kasitrahan'Andriamanitra. Misy marobe milaza an'izany mantsy dia ohatrany miroro ihany ny saina dia manontany tompoko mankasitraka. Ya, débat tsy hoe tsy tapitra fa misy te hanao polémika an'izy io namana sasany zany hoe misy manao récupération te aloha zay hoe te hanao déviation hoe zahay irery ihany no fiangonana eken'Andriamanitra satria le verset niraisina zany dia le hoe eo ambony ty vatolampy ty naoriko ny fiangonana ianao no Pierre sy ny sisa sy sisa. Zao aloha tsara mari atsika ny caractéristique ny atao hoe église dia hoe apostolika katolika ary masina. Zany hoe le apostolika dia mandray nandova ny fampianaran'ny apôstoly araky ny ao amin'ny epistily Paul manao hoe miorina eo ambony fanorenan'ny apôstoly sy ny mpaminany. Aza dinoina zany ry avako tsy hoe ny apôstoly ihany sy ny mpaminany zany hoe misy ny atao hoe succession prophétique sy apostolika makany amin'ny fiangonana. Le succession tsy resaka fametrahan-tanana mihitsy tsy resaka pouvoir hoe fahefana fa fampianarana zay zavatra efa nolazain'ny mpaminany dia tanteraka taty amin'ny apôstoly ary lovain'ny fiangonana mandrakely. Zay le maha apôstolika ny fiangonana. Tsindrina tsara zavatra hoe resaka fampianarana. Ho an'ny rahavavy katolika dia ny hoe succession apôstolika aminazy dia le fametrahan-tanan'ny pretre sy ny évêque igny anazy natao succession. Ho an'ny protestante kosa ny succession apostolika dia ny fandovana ny fampianarany apôstoly. Io ny fampianarana fototra hijoroana amin'ny maha-fiangonana kristiana dia ny fampianarana amin'ny apôstoly. Raha ny marina tsy amin'ny apôstoly fa fampianarany Kristy izay nampitay ny apôstoly amin'ny fiangonana. Zay ny maha-apôstolika azy. Donc caractéristique théologique fa tsy dénomination. Ary zay ny zavatra mampalahelo kely amin'ilay rahalahy zay mivoy an'io zavatra io manao hoe tonga dia io zany hitanareo fa ity ny preuve fa dénomination catholique. Ny hoe katolika tsy anaram-piangonana. Katolika dia universel ny dikany zay nitovozina avy amin'ny fanakemponana apostolika hoe je crois à la sainte église catholique.
en traduction protestante, je crois à la Sainte Église universelle. Zany hoe ny fiangonana Jesosy Kristy aloha dia tsy fiangonana local fa fiangonana universelle. Zany hoe ilay communion des saints, ny fiombonan'ny mino no atao hoe fiangonana. De iny lazainy réformateur hoe église invisible. Avy eo amin'iny église invisible iny no miteraka ny église visible locale. Donc ny fiangonana de sady universel no local. Problème nefany ilay fiangonana anankiray izay mitontena io hoe local io te imonopoliser hoe izy io ngane io tondrono amin'ny soratra masina io zay tsy misy argument et preuve biblique mihitsy fa tonga dia manao ex cathèdre zay masany fomba andrareo. Ex cathèdre mipetraka ambonin'ny fiketrahana masina de manao déclaration de hoe tonga de parole d'affirmation araka ny fampianaran'ny église araka ohatrany efa ela mihitsy le izy nitapaka zay mandeha mijanona kely eo mandeha tsy de vérifie kely fa tapaka foana le ihany daloha aloha ianao mba mijanona kely eo ia zafady daloha mba mijanona kely eo ianao mandrapatapitra an'le azafady indrindra tompo fa direct moa tsika zao le manao zavatra tsy moka moa manao moka koa tsy zavatra tapaka foana le direct fa tapaka foana le connexion de jerevao de mba signalé zay hoe tapaka le izy de mijanona kely papa azolava de rehefa verina le izy zay vao mimerana te satria raha ohatra ka mitohy foana le teny de misy tapaka aty sa hoe tsisy tapaka ve ana aminareo mpanaraka mibug le izy teo le bug teo oh zafady chérie afaka mamindry ok toverenako kely sady kosa ny teniko teo fa soatapaka le fil d'idée hoe le filazana hoe katolika aloha ny fiangonana iny ny marina iny fa tsy katolika apostolika romane eo zany le fanararotana le hoe ka fiangonana hoe katolika de iny le lazainy hoe naorin'ny Kristy fa sisan'izay zany fiangonana naorin'ny olombelona. Oui ny fiangonana naorin'ny Kristy de fiangonana katolika fa dikany katolika de ny fiangonana manerana izao tontolo zao fiangonana universel. Donc le universalité no fiangonan'ny Kristy fa tsy le localité. De problème nefa raha ny église catholique apostolique romane de c'est une église locale et non universelle. Aveo nefa ny aveo izy lasa misandraka eran'izao tontolo zao zany hoe lasa manao raisonnement avy aty amin'ny particularité makany amin'ny généralité universalité or tokony raisonnement avy aty amin'ny universalité zay vao makany amin'ny particularité. Donc zany izay karazana manao torsion na tordre le soratra masina ho amina fikendrena manokana tena zay amiko tsy d'accord mihitsy am'izay zavatra satria zany no atao hoe karazana manao exogèse fa tsy exégèse ny amin'io resaka hoe église. Donc ny fiangonana rehetra de fiangonana katolika zany hoe fiangonana universel fa ny caractéristique ny fiangonana misy le katolika fa tsy anara-piangonana caractéristique le hoe katolika universel adikany masina zany hoe navahana natokan'Andriamanitra ary zavady universel katolika ary ino moa le anankiray teo sadiko so ny anankiray fanonteny caractéristique le izy fa tsy dénomination zay zany ny azoko amalina ny zavatra. Donc tsy Pierre mihitsy no fototra ny orena fiangonana déjà ao amin'ny interprétation ny teny ambony ty vato lampy ity no oriko ny fiangonako de mila jerena tsara amin'ny baiboly grika iny de misy terme hoe Petra Petros eto amboniny ity vato ity le Petra no aorina lay vato Petros eo amboniny fa tsy le Petros akory no iorenan'ny le ina le tanareo le teny so ity le vato zay lavin'ny mpanao trano no tonga fahijoro indrindra. Donc le vato renan'ny fiangonana de Kristy fa tsy olombelona. Eo zany lay corruption sahady am'le soratra masina Kristy no vato lampy iorenan'ny fiangonana fa tsy Pierre. Tsy Pierre mihitsy fa i Pierre sy ny olona rehetra lay vato foanahy arafitra eo amboniny.
donc lasa mifamadika ilay izy lay vato eo ambony ray zany lasa fototra fa lay fototra indray lasa miakin-doha amina olona non apostolique ao merci bao ia ma commentaire kely tsika oh là là ok tena miala tsiny tompoko fa tena tapatapaka be le izy dia lasa somary mananona kely direct tsy maintsy misy kely foana le ohatra azay tapatapaka be tsy mety mihitsy nano ie ka 4G le izy tapatapaka comment que pas wifi allez vas-y t'as raison zay ie malitra manina salama tompoko fantanina somba afaka zavaina le sitrapon'Andriamanitra inona lay voninahitr'Andriamanitra global be zany sitrapon'Andriamanitra le tsy zavatra anankiray fa sitrapon'Andriamanitra any amin'inona donc mila précisena zany ao ny soratra masina mantsy le hoe sitrapon'Andriamanitra zany a malalaka be zany selon le contexte les textes bibliques donc mila précisena fantaninao ny voninahitr'Andriamanitra dia raha tenena amin'ny teny hébreu hoe voninahitra kabod zany hoe zavatra mavesatra zany tsy natao atsika ny voninahitra fa ho an'Andriamanitra rery ihany ka ny voninahitra c'est pas un titre tsy honneur fa ny voninahitra responsabilité n'Andriamanitra ka amin'izay responsabilité zay no ananany voninahitra araka le teny Kristy hoe satria izy nidina farany ambany ka naka nendriky ny mpanompo ary dia nanompo hatramin'ny fahafatesana koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy ka nanomezana azy anarana ambony noho ny anarana rehetra dikazay zany ny voninahitr'Andriamanitra dia tsy titre fa fanompony no izy manompo ny olombelona no mahatonga an'Andriamanitra be voninahitra zay zany hoe ny voninahitr'Andriamanitra zany a tsy tahaka ny voninahitritsika maha-olombelo hoe voninahitra zany satria za premier ministre général sy ny sisa tena mananina be mihitsy ny olona ato hoe qualité io misaofy izy ia fantanina manaraka salamina vao mivady vehivavy manoratra manana aretina za tsy afaka niteraka mandrakizay ihany koa manana raha vavy anankiroa dia mamanay ny velona fa papanay efa maty petraka ty France zahay nanao fécondation in vitro zahay ka niezaka teny tamin'ny raha vavy fa tsisy nanaiky moa zareo fa hoe aleo manangana hony dia faramoa mamanay ny nanaiky teraka soma tsara vavy kely izy lazainy famifa devoly vadindrafozana ny vadiko reo fa hotanana trehan'ny tany sy ny lanitra zany fa za mampanotany reniko sy ny vadiko izy mianaka nefa savady tsara 10 mois après na terahana dia nanambady vazaha mamanay malala ny tantara le vazaha fa tena tsisy nininona mihitsy na amin'ny famille aza fa amin'ny famille kiany no maivava dia tena manaza no avin'ilay zanako hoe anao ahoana satria raha zao ataon'ny famille zao dia tsy mamenatra azy ireo mamotika ny zanako rehefa lehibe izy mifantaniko tompoko mila tenenina ny zanako ve tompoko ny marina sa avela amin'izao mariako fa tsy nampinono mama fa niteraka dia menana ny vatany zazakely dia biberon foanany menana azy tambola kely farany fijangajangana eo amin'ny reniko sy ny vadiko ve zany makasitraka ny fanampiana tompoko ya izany fanontaniana zany dia atao hoe fanontaniana masanana atao hoe bioéthique mitovy amin'ilay resaka GPA grossesse pour autrui délicat les sujets zay aloha zavatra anankiray tsy azo afenina kanefa nazanady zany mila ny soratra masina izay nyresaka fijangajangana ohatra ny didy folo tsy nanana eritreritra ny mpanoratra izany sy nanome an'izany tamin'ny fotoanandro hoe ratrazay ny isy anao grossesse pour autrui na koa hoe isy ina hoe anankiray ty le hoe conception in vitro
zany nareo problématika taty-aoriny. Maintenant zany ao anatin'izany dia tsy maintsy casuistique ny fomba andiniana ny raha zany hoe c'est du cas par cas. Ny zavatra ny zavatra tsy ekena amin'ny lafiny etika dia ny fanaovana ina filazana zany chosification na instrumentalisation ny olona amin'ny resaka fiterahana. Ny instrumentalisation zany hoe manao karazana mère porteuse ohatra hoe misy mialatsiny tsy manao nanarana karazana fokon'olona fa misy olo ohatrany esclave sexuel mialatsiny ny esclave sexuel tamin'ny andro taloha efa nisy io zany hoe ireny olona zay asaina miteraka ohatra hoe agara zao esclave sexuel nasainy Abrahama hoe mandry aminy ianao tsy indrindra tsara esclave fa tsy famille. Donc ny tsinjo-peo ny etika amin'izay fotoan'izay dia hoe exploitation an'le olona mba ahazahoany retsy tombotsoa. Ny didin'Andriamanitra dia miorina eo ambony didim-pitiavana. Ny famakitsika ny lalàna rehetrarehetra amin'ny soratra masina dia tokony miainga avy amin'ny didim-pitiavana. Noho izany fanontaniana apetrako zany misy exploitation de l'homme par l'homme ve zany zavatra zany valiteny raha ho an'aloha dia tsia. Faharoa misy karazana famarotana tena ve fivarotantena satria fijanganjangana ny mivarotena ny mivarotena dia zao hoe zaho na ranona manao faisan'olona dia sandaina vola. Donc raha vao misy resaka intérêt personnel amina resaka monétisation na monnayevana le izy dia tafiditra ao anatin'le lazana hoe fijanganjangana. Fa ity olona ity dia manolotra manaiky izy ny hitondran'ilay zaza satria karazana in vitro za personnellement j'ai pas de problème avec ça. Fa ny problème dia ity raha ohatra ka ao anatin'io suite n'io affaire io rehefa mandeha ny fiainan'izy mianakavy ny faharatsipanahany ianao ihany miteny teo hoe le olo io sy atahorako raha pitso mety hivadika ka mety hanaratsy an'io zavatra io. Donc rehefa fantatrareo zay situation vous serez obligé nareo tsy maintsy mianticiper an'izany satria ny olona ratsy fanahy dia tonga dia ny azy ny ataony tonga aloha. Dikan'izay zany tsy maintsy mieritreritra nareo ny fomba ahafantaran'io zaza io mianjany zavatra zany raha toka hitanareo fa danger permanent en permanent le izy en permanence izy pardon. Zay niany ny zavatra ty tsy indrindra tsara zany le izy hoe tsy mitena hoe mety na tsy mety fa nana zany rehefa hipetrareo raha ohatra ka monétisevana le izy. Faharoa exploitation de l'homme par l'homme zany hoe fanaovana fitaovana olona dia tsy akasiran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra. Fa ity dia tonga amin'le hoe ny ataoko ohatra supposons satria resaka famonoan'olona koa ohatra sanatria eo zao zay mivady zao marary izy marary dia miteny dokotera hoe tsisy hevitra fa tsy maintsy anaovana transplantation organe akana organe amin'ny olona anankiray. Dia marary mafy zany le olona io dia ozy izy hoe allo za dokotera ho faty satria fa fatany ihany fa ho faty izy dia alaivo ny organako omeo an'ilay olona izay mila an'izany. Fahotana ve zany satria amin'ny fotoana iny tsy maintsy tsy ho vonoina fa tsy maintsy opérena ilay olona donc tsy maintsy entre guillemets atao maty. Fahotana ve zany tsia satria izy manolotra ny tenany hamonjy an'ity olona ity. Donc raisiko mitovy amin'izay cas zay le izy cas bioétique filazana zany fa tsy cas tsotra le izy zay. Raha fara ohatra ndray hoe za zany ataontsika hoe manana rein anankiroa dia sahirana ara-pivelomana dia fantatro fa misy olona mitady rein dia za masan'le dokotera hoe amidiko ny reinko anankiray mba ahafahako mamonjy olona nefa tena marina monétisation tadiavina anaty zay fahotako anatrehan'Andriamanitra ne zay azonareo ve le izy. Donc c'est pas le fait hoe manome an'le rein anankiray no zava-dehibe fa le pourquoi anaovana an'le izy zay ny azoko amalenao. Raha ohatra indray ohatra ilay ramatoa be izay mitondra le zaza io ka hoe efa niteraka zany ataony moyen de pression ho an'ilay mpivady iny zavatra iny dia tena fahotana
tsy tena mahafaty fa fahotany le ramatoa be le satria ka ianao zany mody manaiky hitondra voka an'le zaza mba ahafahanao manao maimy izy am'le couple sahirana ao anatin'le zavatra manjo azy donc hitanao fa délicat le subtile donc mila jerena daholo zay situation rehetrarehetra de ny farany morozana hoe fijangajangaa ina moa natao hoe fijangajangaana de aloha ny référence ny Jesosy zany zay mijery vehivavy ka mila azy zany hoe filana no atao hoe fijangajangaana fa zany zavatra zany be dia be ny olona manao bébé in vitro zany hoe misy banque de sperme sy ny ovule de manakambana zany ary betsaka na ny kristianina zany nahazo zanaka am'zany procédé zany inona mahafijangajangaana zany zay ngamba ny azoko malina be dia be ny mesany commentaire tsy mijanona ato hoe tapaka foana le izy tsy haiko hoe inona ny antony aloha toy izana ihany fa tsy manina ia tsara mariana fa ho anareo le mandefa message après ny live freestyle dia miteny hoe ao amin'ny minitra fahafiry no misy le valiteny anay ao minitra rehefa tsy maharaka direct nareo dia efa asiako description manome hoe numéro 1 namaly an'ity 2 dia samy mahafantatra hoe teo amin'ny numéro fahafiry zany ny fanontaniana anareo ia fanontaniana manaraka atao amin'ny commentaire voangy Razafin-Drambao miarabanareo vady pasteur misy fanontaniana manitikitika ty tompoko ny akanjo masina ampiandro ve tompoko afaka hisorona amin'ny olona mivoana amin'ny lalana ny anany sy ny voadiny raha mivoana mankasitraka tompoko afaka hisorona amin'ny ve ny akanjo ampiandro raha mivoana le olona sitakoa esorona olona moa fa rehefa ampiatona izy dia fa namany tsy miasa le akanjo fa tsy ny fanalana ny akanjo ny mampiandry anao na tsy mampiandry anao tsony tsy ho anaty tsy resaka fanamiana mihitsy ny mampiandry mitovy ihany am'le hoe za zao ny akanjo nanokanina mpiandry aho ohatra za fo fa 3 taona lasa pardon dia mety efa tsy ombina atso satria tsy mitovy ny toe-batako tam'zany sy am'izao dia aty zany anavao akanjo mpiandry tsy mila tokanana tsony ny akanjo mpiandry donc c'est pas l'habit qui fait le moine nao zany vazaha zay fotoana zay donc zany hoe tsy hany le problème fa raha fandaminan'ny fiangonana zany hoe nahato ranona dia ao anatin'ny rituel iny moa coutumier na fomba fanao ao anatin'ny fitsipika hoe atero ty ny akanjo zany hoe symbole iny zany hoe miato hatreo fa misy ny olo afaka manatitra ny lambany any amin'ny synodapartany na any amin'ny fobe fa afaka mbola manony asa mpiandry any ambadikany izy donc hitanareo fa tsy le akanjo mihitsy no midika iny zay indrindra ohatrany ampio-kely fanontaniana olo io satria marobe ny olona zany mieritreritra hoe masina le akanjo iny tsy azo atao an'izao tsy azo atao sao dia afaka nazavana kely oui akanjo masina ny filaza azy satria dikany hoe masina voatokana satria misy pouvoir navahana anaovana asa zany hoe zasany tsy hanao ny akanjo masina iny andeha etsena tsy hoe noho izy hoe misy fahamasinana fa hoe natokana anaovana asa sy fampahirezana fa tsy hoe hoentiko matory na hoentiko mahandro hanina zay zany le mahamasa tsy pouvoir tsisy pouvoir mazika ary tsy tokanana ny akanjo fa ny olombelona no tokanana ary le tokanana koa tsy saliko tsara tsy hoe tokanana omena pouvoir androany zao fanokanana mpiandry ny ambomahazo fa tokanana hoe atokany ho ahy iranona hanao ny asako zay ny dikany mise à part fa tsy hoe ao fa asina pouvoir sokafony ny atidohany dia ampidirinao ny pouvoir mazika fanontaniana manaraka bonjour nareo mivady mba misy fanontaniana dia mba aokaloha mbola manoratra izy bonjour nareo mivady efa ariako eto foana ilay hoe tokony manao fikomiana ara-tsaina malagasy dia lasa ny saiko hoe tsy fananganam-panjakana ve zany isaka izay fanjakana mijoro ve zany dia eo arodana foana ka tsy mainka hoe vao mainka isika eo sahirana eto sa ahoana tsara le izy mahaliana fa tsy azoko tsara raha azona voazavaina mihitsy kokoa mankasitraka saotranao mazava be fikomiana ara-tsaina raha ny tena hoe mila manao fikomiana tsika dia marina nanao hoe ndao tsika lahatra dia hitondra angady sy arona dia anongana ny olona ny amin'ny lampa-panjakana tsy an'le izy fikomiana ara-tsaina ny saitsika misy aloha mikomy am'le zavatra tsy mety misy déclic zany dia io manomboka amintsika mila manova famindry donc isika mihitsy aloha no mila arodana ilay fijery diso ça commence par soi-même dia aveo mitatra amin'ny fiarahamonina
ary isika tsy manaraka an'le misy lato hoe l'établissement dia inona hoe io ny zavatra efa mipetraka dia tsy azoko tiana tsisy an'izany ka ny fitondram-panjakana zay misy eo dia ny légitimité na fanjakana anankiray tompoko dia tsy noho izy voafidy ihany manaiky aho hoe olom-boafidy fa ny légitimité ny fanjakana dia noho izy miremplir ny mission zay napetraka taminy nanao fianianana ny mpitondra fanjakana rehetra hoe hanaja ny lalam-panorenana sy hiany vahoaka ka raha na dia voafidim-bahoaka azy ianao ka tsy manaja ny lalam-panorenana manao tsinitsinina ny vahoaka donc efa miala n'le cadre légal mampijoro an'le firenena ka na voafidim-bahoaka azy ianao rehefa miala amin'iny dia manana zo ny vahoaka zay tompony fahefana manala amin'ny ilay fahefana zay nomena any satria fahefana indramina ny fahefana zay ananana zay le izy fa tsy hoe intouchable ianao rehefa manana io le immunité ane dia tsy indrina tsara hoe dans le cadre ny fonction anao hoe fa tsy hoe anao tsy azo kitikitihana ary zay mahatonga ny mpitondra fanjakana ny fandimby nisy hatramin'izay ka mandraka kehitriny teny hoe fa ianao noho izy za tsy azonao kitihana satria diso fandray le olona ny mandat ananany mpitondra dia mandat tondrony lalàna ka rehefa le mpitondra miala ny cadre ny lalàna dia ny lalàna koa manome fahefana ny fanjakany vahoaka hanaisotra fahefana donc ozany hoe fanonganam-panjakana tsy resaka fanonganam-panjakana fa fanesorana le mandat populaire iny efa ka extrême farany iny fa averina aloha le fitomina ratsena lay fotom-pisainana sy fieritreretana mihitsy aloha no mila déclic fa tsy hoe efa io no eo dia ekena dolo zay eo zay zany le izy tsika koa mila mianatra ny atao hoe fanoherana ny fanoherana za zao officiel ny tena za misy ao anatin'ny fanoherana satria resaka foto-kevitra ny resahana fa tsy hoe rehefa fanoherana dia égal fahavalo-pirenena fa za samy teny hoe na ao anatina régime anankiray na mouvance anankiray ianao ka ianao lasa fanetry be ho an'ny firenena dia fahavalo-pirenena ianao na dia ao anatin'ny atao hoe mouvance ny fitondrana tsy hoe miaraka mpitondra ianao dia lasa hoe mpiaraka fa ny fahavalo dia zay manimba ny tombotsoan'ny firenena dia fahavalo ny firenena soit izy any amin'ny opposition soit izy ao anatin'ny fitondrana zay ngamba ny tsara satria misy manao raccourci hoe fahavalo-pirenena égal l'opposition c'est du n'importe quoi ça ya zay fanontaniana manaraka salama tompoko mety fanontaniana daladala fapetrako ihany maninona ka iny samy hafa ny olombelona misy tsara dia misy ratsy dia misy mainty dia misy fotsy maninona ny nasiana misy kilema hoe jamba malemy marenina sy ny sisa nefa ny olazaina hoe ny olombelona nasatanany tsara indrindra somary tsy azoko ilay izy dia manontany fa zafady fanontaniana petraka olona maliko an'ilay fanontaniana hoe nasina izy andriamanitra ve zany natonga azo lasa mainty io moa karazana raccourci foana hoe nataon'andriamanitra ohatr'izao aho zay le fomba fitenitsika ny natiora no nanao antsika ohatr'izao aloha ngamba tsy indrina tsara le natiora dia natiora nefa misy eto zany dia mitovy fisainana amin'ny Spinoza ny nature dia misy conditionnement sy paramètre ianao zao raha teraka tany a Marseille na tany a Norvège na tany a pôle Nord dia ho hafa indray ny morphologie vatana zany hoe ny morphologie atsika dia en fonction ny toerana misy atsika le paramètre misy atsika zay le izy nature no nanao an'io dia ny resaka fahasembanana sy handicap dia mbola aveo tsara hoe ny aretina zay mety nanjohan'le reny zay tsy fantatritsika hoe misy aretina nahazo azy ka tsy au courant le ramatoa mitondra vohoka hoe misy aretina ny zay mahatonga ny atao hoe inona prénuptiale mifilaza azy visite prénuptiale mba ahafantarina hoe indraindray ny docteur teny hoe nareo reto tsy afaka mivady dans le sens hoe tsy afaka mifampiteraka satria ny rahanareo lasa poison raha mitambatra dia raha hiteny ianao hoe teraka amin'iny zany izy dia nataon'andriamanitra handicapé ave non le paramètre scientifique anao no mahatonga an'iny fa tsy avy amin'andriamanitra fa io fomba fiteny hoe efa nataon'andriamanitra ohatr'izao non zay mila hitsy zay fomba fiteny ohatran'le hoe loza voajanahary za tsy d'accord amin'izany loza voajanahary loza natoraly oui fa tsy loza voajanahary tsy hoe koa andriamanitra teny androany aloha asiko cyclone raha pitso asiko avandro afaka pitso asiko rorotany dia am'izay mba misy maty dika zay zany andriamanitra sadika andriamanitra
ia commentaire indray Ernest Razafimandimby. Salama tompoko, firy taona Pierre mpianatra Jesoa no maty dia tamin'ny taona firy ny katolika niorina dia mpianatra Jesoa hafa ve tsy nitoko tsony tao aorianana fatesan'i Jesosy dia aizao Jerosalema amin'ny fiangonana orin Jesosy na mpianany sa hoe mamaly resaka tonga man'izany. Zafady fa mamaky moa ambinina nasandratra Rahaba ny ambala velona ve tompoko tena aretina mihitsy sa vokatra ny fanahy ratsy mirongatra mantsy izy io volana vitsivitsy lasa zay. Tena misy asany maizina izy amin'ny resaka ambala velona tena misy zavatra tsy mazava izy io ka mila jerena tsara tandremana tsara nefa fa misy ihany koa mifangaro amin'ny resaka épilepsie. Ny épilepsie tsy asany maizina fa problème médical dia indraindray zany le fihetsiky ny olona mana problème épileptique dia afangaron'ny olona amin'ny ambala velona donc samy hafa reo. Ia, fanontaniana nytoko commentaire ihany Lalatina Stéphanie. Salama pastor, mivady fanontaniako dia zao misy ny mpiandry sady diakona izy ny mpiandry, misy ny mpiandry sady diakona dia izy nefa misotro toaka nefa izy tsy manao ny asan'ny mpiandry fa manao ny asan'ny diakona sa ny diako dia manao ahoana momba an'izay? Azoko ina tianao tanina hoe mahazo ny atao ve mbola manao ny asan'ny diakona sa sisa ka io arakaraky ny lamina amin'ny fiangonanareo fa tsika koa moa ty mametraka classification hoe zay misotro toaka tsy tokony nanao an'ity asa ty fa misy zao olona mety manana andraikitra ao fiangonana izy fa tsy misotro toaka, tsy mifoka, tsy miloka nefa mety manodikodibola am-piangonana fa zany iny tsy talaky maso anatsika zany le zavatra hita ngeza be miariary ny tena hoe crime impardonnable fa raha zavatra ohatra hoe tsy tazany maso dia alefahantsika amin'ny teny hoe fa fahalemena fotsiny ihany faiblesse tsy hitaloha fahalemena ny azy iny fa nareo tsika zany mavita miclassifie ny zavatra ataon'ny olona dia voilà zay ngambany amaliko azy. Faty fa sady madika le fanontaniana ia miverina ato amin'ny message indray tsika. Salama pasteur, ianao miteny fa Jesosy tsy misedra antsika izany fa efa fantantsika dia inona zany ny antony hamelan'ny ratsy ny zavatsarotra mandalo amin'ny fiainantsika kanefa arak'izay dia hoe arak'izay fantansika izay hainy hoe tsy zakantsika nefa izy tsy manakana le izy amiko misy le miteny hoe Andriamanitra tsy mampizaka izay tsy zakany tena fa matoa velany dia zaka izay za tena tsy mahazoazo any teny mihitsy satria za zao tena mahatsapa hoe tena tsy zakako tena miatra amin'ny haiko ny zava-misy nefa mbola zany ihany ny tenenina aminahy hoe Andriamanitra tsy mampitondra anao an'izay tsy zaka afaka zavaina ve tompoko? Tena marina zay teninao zay diso mihitsy ny fampiasana ny Andriamanitra tsy mampitondra izay tsy zakany olona zany hoe ny zavatra mitranga zany dia avy amin'Andriamanitra daholo mbola veriko indray ohatra le teo hoe loza voajanahary fitenitsika le izy satria ao ambadiky le izy dia misy toetsaina aona re zany hoe toetsaina mialatsina hoe toetsaina gentlisme hoe ny natiora égale Andriamanitra. Panthéisme filaza an'izany. Ny panthéisme dia hoe Andriamanitra dia présent ao anatin'ny zavaboary. Panthéisme zany. Mialatsiny aminareo fa fampianaran-diso zany. Dia problème rehefa misy zavatra ataon'le natiora ohatra zao hoe ozana fisedrana na le terme fisedrana rehefa tsy tokony ampiasaina fa ohatra zao hoe tadidinareo zao le tany Antananarivo nisy an'le vato be niongotra teo Mahamasina moa izy iny dia nianjera teo ambony tokantranon'le olona dia maty tao ny zanany sy ny vadiny fa izy rery ny velona dia sahanareo ve sahatsika ve ataoko hoe tsika hiteny hoe misedran'Andriamanitra izy dia daholo ataoko potehiko ohatran'ny tsisy raisina ny vady aman-janako natiora no mietraketraky ny natiora io qu'Andriamanitra tsy miditra ao anatin'ny ataontsika hoe mi-intervenir dans le sens hoe à chaque fois zany hoe iny misy voay mandalo dia iny Andriamanitra mipoitra eo manakana an'le voay tsy hinananao lalànan'ny zavaboary lalànan'ny natiora Andriamanitra tsy manova ny lalànan'ny natiora hoe à chaque fois izy dia il va transformer la nature pour juste hoe hanomezana fahafapo anankiray nefa ny zavatra anankiray zay tsy fantatsika dia zao hoe jereo nareo fotsiny anome ohatra anankiray aminareo tonga ny cyclone tena orambe matsiravina dia tena misy amin'ny tanysika sasany potika fananana fa zareo any faritra atsimo any ambovombe androa faly dia faly fa zay vao mba nahazo orana ny tany dia hiteny ve tsika hoe
fiasan'Andriamanitra mba nazaony any tsy miorana dia fiasan'iza zany le navoan'le olona non dia maro misy ny tena hoe ny ratsy tena tsy zaka tsy Andriamanitra mampitondra zavatra zany fa ny loza dia loza fa ty anome fotoananao manokana ianao zay nametraka ny fanontaniana io mba hivalam-paratsika anao étude biblique amin'ny herinandro ohatra ka sitrapon'Andriamanitra sitraka zoma moa alternetsika ny freestyle sy ny étude biblique dia efa nisy étude biblique nomaniko momba ny amin'io mihitsy ao amin'ny Joba 7 manazava an'le atao hoe il faut pas être l'avocat de la souffrance. Ma voatsika miezakitsika te hanazava dik te apisy dikany foana ny fahoriana. Ny fahoriana dia fahoriana azasiana dikany. Io amiko zany tena tsy hoe amiko fa misoratra masina ny fiezahana hoe justifier une souffrance, la souffrance ne se justifie pas. Au contraire aza ny souffrance manosika ny olona hiezaka ahoana ny alana amin'iny. Zay mahatonga ny olona manao recherche hoe satria misy loza natoraly nitranga teto inona ny perspektiva resan'ny fanjakana na ny manampaizana mba tsy hahatonga ny iverina sony fa tsy hoe zay no lahatra avy amin'Andriamanitra dia hiandry ny lahatra hianjera aminao isaka ny 2 minitra ave non donc tena marina mihitsy ny tena hoe fahadisoana be ny filazany olona hoe avy amin'Andriamanitra fa matoa mahazo anao dia zakanao zany tsy misy mahazaka ny loza zany tena tsy marina zany ary Joba dia anisan'ny taraina tamin'izany mihitsy joba iny efa joba aza ao amin'ny Joba 7 dia hoe tena tsisy andro miratra ny fiainako désespoir total dia tena kivy tanteraka izy tena au fond donc ao anatin'izay anefa ny Andriamanitra eo le izy ao anatin'izay désespoir sy faharavana ny finoanao zay no manangana azy indray Andriamanitra après avy aiza nanana ny Joba force ny verenana teo tsy haitsika manazava zany fa tsy hoe iny loza nanjoany Joba iny dia avy amin'Andriamanitra na dia nisy aza ilay texte tary aloha hoe devoly ny resaka tamin'Andriamanitra dia avy eo andana ary izaho kitio ary izy sisa iny mbola débat hafa iny donc tsy io mikevitra aminao mihitsy hoe tsy marina iny croyance populaire le hoe avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra fanontaniana manaraka salama tompoko varotaona monja dia tsaraka dadanay sy mamanay samy nanambady zareo dia zay sy mama taty Europe fa dada ny janatana Madagasikara tsy fifandraisana mihitsy an'izay sy dadanay satria tsy nifankahazo izy sy mama taty afara nanambady za aty andafy no matetika tonga dia miray trano rehefa pisipa mba ninanany dépense ny ray trano zay rehefa rotaona no raisanay trano mifankahazo tsara na zasy ny famiany an'le miaraka amiko na izy aty amin'ny famiako efa manana zanaka 3 mois zahay vonay rosa fanambadiany zahay ka nisoratra taty Europe fa ho ana Madagasikara no atao vodiondry sy mariage mitambatra no taty nefa zahay noty zay anao an'izay ary ny andro ny vodiondry vao nahalala fa kay penada zay satria zanaka dada tamin'ny vehivavy hafa izy tena saika nitapy zahay ilay vadiko avy hatrany dia nidahako ny dada teo amasin'olona teo mama torana nentina tanàn'ny hôpitaly tapaka lalandra ary ray volana orinan'izay dia maty za tena tsy hitako izay natao najanona ny raharaha ary lasa nitsoaka ilay vadiko hatramin'izao efa 3 volana zay tsy hitako izay misy azy zay mianaka no taty Europe tena haiko mila nazy zanako nefa tena tsy manana force za entana hitezanana azy tena tiako ny vadiko nalazaina fa natahako azy milaza ny zanakay inona re tompoko natao fa tena mafy re fa hotana ve raha misisika amin'ny vady zay noho ny fitiavanay sy ny zanakay délicat be zany oui humainement parlant dia oui tsy mety zany satria misy problème na consanguinité tsy fantatra ary moa hoe mbola nahoana ny hoavin'ilay zanakareo amin'ny lafin'ny raha mifangaro fa sur le plan éthique no tondrako ny resaka tsisy fahadisoana rorolo le tantara satria nareo tsy nahalala nan'Andriamanitra zany tsy any amin'ilay resaka acte no jereny fa lay initiative sy lay motif sy le fikendrena devant le fait accompli nareo zao misy zaza
ataoko angambany fa ny priorité aloha ao anatin'izao situation zao a ifonako aminareo roa tsy ny hoe ny fanambadianareo roa fa ny le zaza zay aloha zany zao priorité aiza ho aiza ny toerana tokony tenana le zaza manana est-ce que l'enfant a besoin de lui oui ça y a pas de doute satria tsisy eloko nio zaza io am'izany zavatra zany eo amin'ny resaka hoe fifanambadianareo a ny fahitako azy a mbola voatenina aona filazana zany mbola voafery zao ilay situation nareo dans le sens hoe choc be le izy hoe mpianada nareo nefany a efa taona maro tena ny famatotra-po de le fifamatora-po iny a mandra-pahatonga iny a mbola hoely iny vao afaka satria zavatra se construire mialatsiny ame teny varanana fa zay ny mampalazy ana zavatra se construire pendant des années afahana midélier an'izany zavatra zany a tsy vita vetivety zany donc zany a za personnellement aloha tsy afaka hiteny aminareo hoe alamino tokantranonareo sy ny sisa fa ny priorité aloha dia le zaza io aloha no ataovy zay ananany stabilité ny momba nanareo roa manokana problème émotionnel sentimental de miady zany zao ny fosiny saina ny réalité eo a fa ny sentiment koa eo amin'ny ilany donc ho ana personnellement tsy te anakivy anareo a fa sarotry io situation io a atao hoe sans issue cas désespéré satria ataotsika supposant fa merina anareo zany de miaraky nareo de mitohy ny fanambadianareo ohatra hoa tonga de mieritreritra scénario zao anatin'ny lohako dans ce cadre là ve possible ny environnement nio zazy io amin'ny olona rehetrarehetra rehefa avy eo satria na tianareo na tsy tianareo a de tsy maintsy tanareo ihany ny olombelona tsy maintsy hiteny hoe ka ny dadalala sy mamanlany hoe prêt-à-pot manahoana ny équilibre psychologique an'io zazy io ao anatiny zany environnement zany za zany te dire lavitra tsy manamaivana an'le zavatra mahazo anareo a fa hanahoana zay mahatonga anay tokony prioriser nareo aloha le zaza ao anatin'ny ty tantary ty jusqu'à quand miazakan'io zazy io an'izany situation zany déjà tsy maintsy mbola ho avy zany raha pitsy ka za personnellement zay ny any no fomba hitondrako an'io a matoa naka décision lay rangaha nandeha dia fatany tsara l'izy fa tena hoe tsy invivable l'izy sans issue ya Remia Clarita bonsoir saika mba antany hoe misy dikany ve ny nofy misy fotoana zany nandritra namataona maro antonany nanofy miady amin'ny fanaratsy foana ary nandresy foana rehefa miady miaraka amin'ny anaran'i Jesosy io nofy io de tao amin'ny collège ny anarako foana no niseho la victoire no anaran'io collège io ya ny nofy aloha tsy azo aterany ekeko le hoe misy ny fiatsoana de manamafy angamba ny nofinazy azo koa tamin'ny atao hoe ny manamafy ny vocation ko tamina mpiandry sy na pasteur dia ny situation ohatrotra nanao zany fa amiko tsy ny preuve tsy no proof ambony de hoe mila manao mpiandry anao satria nanofy anao moka devoly tsy fa ny fanaovana ny asan'ny mpiandry satria ohatra zay tianao tenena nambadiky le fanontaniana dia famalina ny antso hoe fa maninony ianao no manompo andeha hanompo anao ny asan'ny mpiandry de satria malahelo ny rahalahinao sy ny anabavinao amin'ny tompo izay ampahorian'ny fanaratsy na mila filazantsara de manolo teny ianao fa tsy hoe satria nanofy na koa hoe satria za narary mafy dia nanao voady de rehefa sitrana de mila manao mpiandry de be dibe ny olona nyrosaka nanao mpiandry nefa tsy ao anatin'le izy fa noho izy nanao teny tsy tsarona hoe raha sitraneto de anao mpiandry donc lasa voady sisany mamatotra azy fa tsy conviction ary lasa manao an'le asa zara fa vita satria tsy afa manoatra fa voafatotry ny voady de misy ohatra zay koa hoe nofy ve no hanangananao ny vocation anao ka nofy zany ane zavatra indray mandeha de enao zany lasa par obligation satria nanofy de andeha rotsaka zay za tsy miteny hoe tsy avy amin'Andriamanitra zany possible avy aminy
fa amiko tsy tokony zany no anakinana ny décision anatanteraka ny asa fanompoana fa amina ny vocation dia valiteny omeko an'Andriamanitra manoloana ny fahorian'ny olona zay mila nanolo tena ho pasteur, nanolo tena ho mpiandry, nanolo tena ho mpampianatra satria mila ny fanampiako ny manodidina. Zay ihany no tokony motivation tsika amin'ny asan'Andriamanitra. Ny akoatran'izay dia bonus fotsiny raha ilaina zany. Ambinina nasandratra ny saina ve sa ny fanano mibaiko mahizy azantsika na ahoana ohatra hoe misy olona accident reny ohatra dia misy hoe miova mihitsy ny personnalitény nefa hoe ny fanano tena mibaiko ny vatana nefa ny saina ny voadona na ohatra rena daly rena tsy mahafantatra tsona mahizy azy ve dia miova tsy izy taloha tsony. Problème an'io fananino io dia problème na conception natao hoe anthropologie. Le anthropologie averiko tsara dia misy karazany roa. Ao zany anthropologie izay nolovaintsika amin'ny grika dia mampisaraka ny saina ny fanahy ary ny vatana. Ohatrany hoe tena mitokana ny saina, mitokana ny fanahy, mitokana ny vatana. Dia rehefa misy zavatra miseho passé zany dia hoe inona amin'ireo no miréagir. Ny anthropologie anankiray faharoa dia anthropologie hébraïque hoe former tout anankiray ao ihany ny fanahy saina fa vatana raha les termes resako fa tsy azo sarahany reo fa tena zay mahavony anankiray dia marary ny ray. Ary na tsika malagasy ara tsika koa zany entre deux chaises tantôt tsika malagasy miteny hoe ny fanahy no maolona dia nefany tsika ihany koa ny tena an'le hoe rehefa nona ny kibo dia vezivezy fanahy. Donc finalement ina marina zany ny anthropologie malagasy tsy fantatro fa ho anahy manokana aloha dia tsy azo sarahany reo ka mitenana hoe ny saina samy fanahy ireo le hoe saina le nous mialatsiny amin'ny terme le nous ny saina amin'ny teny greka dia manambara conscience. Ny conscience anefany dia raha ny soratra masina ny jerena dia tsy resaka travail intellectuel fa resaka fo. Tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra dia le fo rehetra iny conscience. Donc tsy sentiment na émotion ny fo fa manambara conscience. Le conscience zany amin'izay fotoana izay dia hitanao fa mifangaro na ny resaka saina sy ny resaka fitiavana. Nefa or matetika sarahan'ny olona io hoe tsy mila mandeha amin'ny fo fa mandeha amin'ny saina. Tsy mila mandeha amin'ny saina fa mandeha amin'ny fo. Non, tsy azo sarahany reo. Ny émotion, ny sentiment, ny fo dia tena mibaiko ny saina ihany koa ary ny saina ihany koa dia misy impact amin'ny resaka fitiavana. Donc inséparable reo dia raha mipetraka ianao zany fanontaniana hoe misy olona accidenté ozy anao traumatisme. Le traumatisme amin'ny olona oui tsy hoe manova an'le olona fa miréveiller karazana sentiment de ina filazan'ny mpandinika azy manao autodéfense le saina. Formation narahanay tamin'ny aumônerie hospitalier dia ny hoe ohatra zao misy olona hiarany herisetra viol zany matetika moa mitrandrana izy ity dia amin'iny fotoana iny ozy izy dia manao autodéfense ny atidohan'ny olombelona se déconnecter. Dia iny matetika ny olona ianao tratra ny viol nefa ianao tsy niréagira tsy namaly. Tsy hoe tsy mamaly izy dia ozy ny olona hoe consentant le olona manaiky an'le viol. Non, déconnecté tena psychologique déconnecté ny atidohany dia ny vatany zany ohatra paralysé. Tanao zany jero tsara ny fifandraisan'le vatana sy saina dia ohatrany hoe se laisser faire nefa tsy zay mihitsy le izy. Donc tsy azo sarahany reo fa misy fietsika izay on découvre une autre facette de la personne. Ary za manaiky manokana ty notion psychologique ty hoe tsy figé ny personnalité ny olo anankiray. Voaingana nanaraka conférence momba an'izay hoe personnalité ny ranona tsika zany tito hoe ohatr'izao ny personnalité ny ranona. Non, mbola izay aloha ny facette fantatrao ny aminazy fa mbola misy facette hafa koa parce que l'homme est très compliqué izay misy phénomène déclencheur zay mitranga amin'ny fiainany karazana choc émotionnel mafimafy na choc émotionnel positif
déclencher ny atidohany sy ny sainy dia lasa révéler une autre facette ny personnalité ary na le olona en personne tompony les situations za izy koa découvrir en même temps ary tsy naposiko hoe za possible avita an'izany firifiry amintsika mitena zany hoe ary tsy naposiko hoe za tika mahavita ohatra hoe kay za ty mety possible mahavita mamono olona ohatra ake za ty possible mora tezitra ake za ty possible zao satria na ianao ara tsy malala hoe iza maro anao dans le sens hoe ity ihany il y a plusieurs facettes donc fahadosoana ozy izy ny spécialiste ny filazana hoe iranona des gens de personnalité izay aloha ny mbola fantatra momba azy fa arakaraka ny situation mitranga no mirévéler fanampiny fa tsy hoe niova zay ngambany ia fantanina manaraka ny eto amin'ny ampendray salama tompoko mba ataonao ny mazafady inona ny fepetra tokony ilazana hoe pasteur na mpiandry tompoko misy olona fantatry tompoko mana hoe mpiandry sady pasteur amina fiangonana sady tsy anaty FFKM no tsy anaty fiangonana zandriny fa manaraka ny fombana fiangonana naorin'olona nefa naorin'olona tena naorin'olona tena hafa mihitsy mivavaka ho an'ny asa fiveloman'ny olona hoe manao gâteau dia vavahany ilay gâteau ireo hoe lasa mandehibe le varotra avy eo dia manome boule de cristal ho ana famille ilay nanorina le fiangonana fa tsy ho an'ny rehetra fa famina omby be tamin'ny asa fidiram-bola ka lasa mpanohana io fiangonana io dia zareo koa manana diakona manana mpiandry fa sady tsy loterana no tsy FJKM dia misy mpiandry tao manao hoe mpitaiza sady manotra no mampiasa rano voasina misy lavelona sira lavery tanteraka izay hoe inona natao hoe mpiandry sy paster mariana fa io tsiako le tinyteneneto i mariana fa io pitaiza io dia omena vola foana rehefa miasa sy mamangy ary tena mangataka mihitsy hoe omeo anaovana ny asan'Andriamanitra zao le izy ny terme hoe pasteur e mpiandry diakone bishop e apôstoly titre tian'ny olona ampiasaina fa ça ne veut rien dire tonga am'le fitenena hoe l'habit ne fait pas le moine zany hoe tsy ny fampiasan'ny olona io ny afaka misauto-proclamer pasteur adony ary ihany koa possible ihany koa ny olona anankiray mety tena pasteur izy fa tsy voatery hoe rehefa hoe tena manana natao ordination na pasteur anao dia manaraka ny tokony izy ao anatin'lay mahapasteur anao donc zany ny appellation na ny titre anome ny fiangonana ome ny fiarahamonina tsy migarantira mihitsy ny zavatra zay atao ny azy zany tenako anareo foana ty aza ny titre zay lazain'le olona aminareo no jerenareo fa elo zay lazay rehefa ny zavatra lazain'le olona tsy mifanohitra amin'ny fampianaran'ny filazantsara dia izy zay na tsy manana titre na pasteur ary izy c'est pas grave ary na de pasteur en bonne et due forme ary izy ka mampianatra zavatra mifanohitra amin'ny fampianaran'ny filazantsara dia aza raisina zay lazay zay fa isika malagasy no manana ny toetsaina io hoe satria tony tena ho zao dia forcément marina ny zavatra lazay Paul apôstôly ny tena zay foana hoe niderainy le fiangonana tao Bery satria no amariny ny ara-tsoratra masina ny zavatra lazainy donc aza atao problème ho anareo le hoe kaizazo ka mianao ny zavatra lazainao dia mialatsiny fa tonga dia mahitsy be hoe tsy izy zany tsy hoe le titrany fa le zavatra ataony tsy mila zany mampiasa boule de cristal zany mialatsiny fa 10 heures de bonne aventure zany mampiasa boule de cristal zany or mazava tsara ny soratra masina hoe aza mantany olona mpantany maty na manao azo tsinjiny zavatra fa atao ina boule de cristal ina ny ampiasana an'izany atao hoe mampiasa misy zavatra ahosotrosotra zay zao za zao 3 taona androany latsakery-taona na mpiandry jamais nanotra olona amin'ny asa sy fampahirezana fa atao ny asa mametra tanana marary dia an'Andriamanitra ny fanasitranana fa tsy mila mampiasa fitaovana na hoe zavatra fanampiny donc ampy ny fitsaboana
raha ohatra hoe médical raha ohatra ka marary médical le olona dia aloha izy tsabona raha médicaly ary raha ohatra ka tsy médical fa problème spirituel izy dia vavaka sy famoady amin'izy fametrahatany na dia ampy fa sisan'izay a hoe asiana zao dia ny hoe resaka vola io moa atao hoana fa le fahalemeny sasatsasany lasa monéti io ny tena toe raha vao monnaievanao io a dia tsy mety hafandray ny hoe le olona manao raky mpisaorana dia hoe ty mba misy fanampinay anareo a amin'ny asa fitolena filazantsara zay ataonareo ça c'est autre chose fa le fait hoe rehefa avy nanao asa samparezana dia hoe mila manome anay ray alina ianareo na roa alina tsy normal zany tsy normal zany donc zay ngamba ny azoko amalinanao amin'iny fanontaniana ya commentaire indray sitrakarahary salama tompoko taferitreritra zavatra tompoko mety hoe fanontaniana kidaladala nefa atao mamperitreritra ihany ahoana marina moa zavatra miforonina sy langy avokoa ny ao anaty baiboly sy ny fisian'Andriamanitra izay maty a toa tsy misy mamesy ny alina hoe misy marina ve zay voalazatra amin'izay dia ianao miteny hoe raha dika zay zany mbola probabilité zany fa tsy confirmation donc nani ténor mbola hypothèse donc une hypothèse reste une hypothèse fa hotoizako ihany ny raisonnement ny tena anao hoe izy efa maty ozy anao tsy niverina ka tsisy ny laza ny fahamarina diso be anao be de be ny olona nanao ny atao hoe expérience de mort imminente na EMI na NDE zereo ny YouTube olona tsy mbola nivavaka hatramin'izay na olona azy no nanana expérience na mort imminente na NDE le NDE near death experiences amin'ny teny anglisy dia enoy ny témoignage-ny a dia vakio ny soratra masina fa tsy misy différence entre le témoignage le olona zay mbola tsy namaky baiboly hatramin'izay na olona azy lazainao hoe ny baiboly zanao tsy marina sy le zavatra lazainy hoe ny zavatra hitany tantarainy nanao expérience na mort imminente dia tsisy différence mihitsy marina sa diso anjaranao manao conclusion am'izay fotoana zay ya fantaniana manaraka tamin'ny message indray salama tompoko ahoana ny hevitrao mahakasika ilay lazaina hoe russe eto Madagasikara reto tsy mananambara ve ianao saotra tompoko fantaniana lafiny géopolitique zany a tsy anam-potoana le valam-paramety tsika fa zomandro any a rapitso ny carte sur table dia fanandrify tsara rehefa anontaniana amin'ilay zavatra efa nomanina rapitso ariva amin'ny enora amin'ny ora tia Europa amin'ny fitona Madagasikara dia anao fandarina manokana momba ny resaka Russie eto ao Madagasikara sy ny hoe manao ahoana ny orientation géopolitique any Madagasikara ny enjeu ambadika zany zavatra rehetrarehetra zany ny azoko lazaina fotsiny dia zao hoe mila mitandrina atsika fa misy olona mahay manararoatra ny crise misy ao Madagasikara zany hoe na le olona zay mivarotra amintsika hoe ny russe no vahaolana tsy tena resy lahatra ny am'izay fa hay ny manararoatra an'le situation misy satria zay zany zao no manomboka malazalaza aty Afrika fa ny intention'le olona dia ny hapiditra vola ao am-paosiny dia fanontaniana apetraka hoe tena russe marina koa ve reo efa tonga ao Madagasikara reo sa lazaina fa russe question mipetraka daholo zany fa ho hitantsika eo rapitsony mivalin'izay ya fantaniana manaraka manao ahoana reo mivady tiako nareo fa tena hoe misokatra amin'ny olona rehetra sy amin'ny resaka rehetra ahoana pasteur no atao mba ahafahana hoe misokatra amin'ny olona rehetra nefa mijanona kristianina tena tian'i Jesosy miresaka ny zavatra rehetra nefa miiva amin'ny Kristy ohatra nataonareo ohatra ny somary manahirana mantsy ilay izy satria raha ao amin'ny fiangonana misy anay zao dia tsy miresaka fa tsy mahazo miresaka fa tsy amin'ny kristianina zahay fa tena be dia raha hitany miresaka amin'ny silamo ohatra ny na amin'ilay rasta be reny fa hoe tena tsy azo atao hony ozy izy pasteur anay zany nefa te hisokatra nefa zako nefa tsy te hanana olana amin'ny pasteur anay sy ny mpitarika anaty membre misy torohevitra avy aminareo ve mety ahafahan'ny kristianina mijoro amin'ny kristianina azy nefa misokatra amin'ny hafa mitazona ny finoany nefa manaja ny finoan'ny hafa saotra to voalohany indrindra aloha ny haino anao dia hitako hoe partager anao zany mbola partager dans le sens hoe te hisokatra nefa matahotra sao dia ho bedin'ny pasteur anareo il faut choisir
io tsisy recette magique. Il faut choisir dans le sens hoe ny isokatra iaino ny olona rehetra ve le terme isokatra mantsy mbo ahitsoko kely tsy hoe zay manana fisokafana tsy hoe zay malala-tsaina de ny olona terisaina fa ny marina kokoa de zao hoe izahay dia tsy manisy cloison amin'ny fiarahamonina tsy manavatena on vit les choses comme tout le monde fa ny mahatonga ny olona manao an'io karazana tanareo ohatrany hoe mihidy io misy tahotra ao aminy io tahotra io tsy hoe tahotra hoe sao de ho lasa jetlisa izy fa izao mbola tsy manana assurance izy ny amin'ny fahamarinany foto-kevitra zay ijoroany zany hoe mbola maivana ny bagageny de matahotra izy ny ifampikasokasoka amin'ireo olona tsy mitovy hevitra aminy sao resinyretsy lahatra zay ny ambadikin'izy io donc zany première chose zay ataonao alalino tsara aloha ny fototry ny finoanao rehefa matanjaka tsara ny fototry ny finoanao fantatrao plutôt ny maizy azy anao dia amiko ny olona mahafantatra ny maizy azy ny tenany dia afaka miatrika ny hafa fa ny olona tsy miatrika ny hafa de tsy mbola fantany maizy azy le maizy azy eto le fampianarany aloha donc zany ho anay ny lakle anay voalohany indrindra de zao hoe mila voafehinao aloha ny fototry ny finoanao zay ny ray faharoa manarakaraka an'izay misy problème koa amina resaka paraître spirituel zany hoe matahotra atsika sao de simba ny image tsika hoe iny fa tazany olona fa miresaka amin'ny rakoto sy rabe tsy ananina de iza no ambony aminao ny imagenao ny fijerin'ny olonanao ny perception ny olona momba anao ve sa ny fahafahanao mitory amin'ireo olona io jesosy zao raha ny image no nijerevana de tsy saniditra tany amin'ny trano Zakaios izy la preuve vonakany amin'ny Zakaios izy tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao an'io ina ny vava nataon'ny olona le tika namany mpanoto ny mpampianatra aminareo de miara-minana amin'ny mpanoto fa nasy Jesosy sira ve zany tsy priorité aminy zany na tsika mamaky atsika mitady validation amin'ny olona zay tsika vao tsy investir ao anatina relation ny relation na Jesosy important fa tsy ny validation donc il faut choisir raha mbola matahotra ny validation ny olona anao dia tsy tafavoakanitsy reo zavatra roa reo zany amafiso ny antom-pinonao rehefa matanjaka mazava tsara ny fototrao tsy matahotra ianao ifampikasokasoka amin'ny hafa faharoa aza miandry validation amin'ny fiarahamonina zay vao anatona ny olona fa tsy ny image no mitondra ny fitoriana filazantsara fa témoignage dikany atao témoignage eno tsara ty tsy hoe faly daholo mpiangonao aminay fa mety am'zareo ny fanaonay mivady ohatra zay mivady zany de hoe afapo daholo ny olona dia mety zany iny tsy ny fahafapon'ny olona ny zava-dehibe fa ny famonjena olona anankiray vao nataoko sahaza an'io tandroany iny zao hoe tsy ny dictature ny majorité no mibaiko ahy amin'ny asa fanompona fa rehefa mazava tsara je suis droit dans mes bottes ary malahelo an'le olona zay mila vonjena aho peu importe zay commentaire ny olona ary tsy maintsy hanao représailles contre anahy ny majorité satria zareo tsy mahafantatra mihitsy miantony mahatonga anananao ane zany mahalala ny zavatra rehetrarehetra fantatra ny problème an'le olona fantatra ny situation n'le olona ianareo ataoko hoe ianareo eto le olona mpitazan-davitra dia tombatombana sy ny fomba noentiny andrefesany za hoe tsy mifanome le izy donc apetrako tsara tsy ny perception ny olona no mitondra mbaiko amin'ny asa fa ny importance hoe izy aty olona toloako ty ahoana ny afahako mampita filazantsara aminy nefa koa mazava nefa afaka amin'ny teny hoe fantatra zay no koa ireo zavatra roa reo no toromarika azoko mena anareo zay atao commentaire indray Iajara Leçon salama pasteur inona no azo atao mba afaka miproche iray amin'ny autre ohatra samy tena aza satria sasanatria vao mahay izy tezitra hoe manendrikendrika ny olontiany hoe manao zavatra nefa ataoko ankehitriny dia zavaka isanandro sy fandroana devoly à distance mety misy zavatra azo atao ve sa tsy maintsy tenena direct izy amin'ny réalité zay tsy mety hitany zay
ahoana moa nilazanao hoe ody fity mahazo azy io mila il faut zatra miteny hoe diso ny teninao a fa ndraindray tsika koa no manana fijery subjectif surtout ohatra hoe misy olona zatra miteny zay aloha alefako any ty misy olona miaina expérience d'amour intense tena izy zay tsy niainanao na tsy ainany olona de ozy hoe c'est pas normal io tsy tena fitiavana io fa tena angamba fanafody mihitsy mahatonga an'izao or nefany a ianao izay tsy miaina le vrai amour no manana problème de lazainao fa traky ny ody fitile olona misy hoa zay satsy mitile zay daholo fa raha ohatra ka dans le cas marina ny teninao tena ody fity raha tena fanafody asa maizina dia tsisy zavatra hafa fa tsy ny arak'le teninao zay hoe fa afaka no ataonao aminy ary asa sy fampirezana raha toka ilaina tsy azonao atao tonga de miasa aminazy ankeriny tsy afaka manao zay ianao ny conscientisation le izy ianao tsy afaka hiteny hoe ianao ane ka tratra ny ody fitiany ranona fa mila avocat de vola ianao no andraso amin'ny fotoana raha ohatra ka tadidio tsara raha tena fanafody gasy le izy mialatsina mety hoe gasy fa le fanafody zay ataony olona azadiny fa ny devoly a tsy tonga raha tsy andrava sy amono arandringana jamais ny devoly hitondra fitiavana zany non la haine la destruction la mort zay no metiny devoly donc en voalohany mety apparence na fitiavana fa raha ohatra ka rapitso tsy maintsy misy zavatra iseho amin'ny olo io misy asany maizina anjo azy tsy falatriany zany tsy haiko de eo ianao no manararaotra am'izay miteny ame tsy alova ianao ametra tanana so de ilainao azonao tsy ianao no miintervenir fa andraso ny moment propice raha toka hisy zany fa mbola verika any a de mio tsara aloha so de diso hevitra ianao miteny hoe voan'io fity olo io fa so de conception nao sy ny jugement nao samby rery zany de mio kely aloha zay aloha zay vo miroso amin'ny teneniko teo ya iony raha salama tompoko basaka antany tompoko hoe maninona andriamanitra tsy miditra politika antsona ankehitriny nefa fa iny izy a nandefa mosesana afaka ny Israely tamin'ny fanandevozana zany hoe tena nidratsehatra mihitsy izy a nanafaka fa ankehitriny kosa toa jereny fotsiny izay mahazo ny olona ohatra isika gasy tsy mino hoe iramika nalefa ny anafaka atsika diso kosa ianao hoe aza manao lecture raccourci hoe mosesy zay tonga de tsisy tsony fa vakiojero tsara ny tantara ame ohatra anankiray aminao a ny tantara teo amin'ny réforme protestante Martin Luther Calvin Zwingli tsy possible nafahan'ireo nanao réforme raha tsy misy politique eto zany de mitodika amin'ny protestant rehetrarehetra ny Luther iza no niaro any Luther ka natonga ny réforme ho naompy dia Frédéric le Sage il est prince de Saxe natonga ny Frédéric le Sage prince de Saxe izay nitondra tany Allemagne niaro any Luther tsy resaka fivavahana mihitsy fa hitany Frédéric le Sage hoe misy hoe intéressant ty réforme Luther tia fa na profiteny io mba hafany manao ny atao hoe émancipation fanomezana liberté an'ilay fianjakany tsy andoetra itsony akany Rome azonareo le izy dia financeny ny réforme Luther fa politique zany dia nampiasainy Luther ihany koa ny zay fiarovan'ny Frédéric le Sage zay nafahany nametraka ny réforme protestante donc samy gagnant Frédéric le Sage financeany Luther dia am'izay fotoana zay zany raha tafavoaka ny réforme dia afaka zareo tsy mandotsony le taxe communale tamin'izany fotoana zany de le hoe misy forêt atao nanina zay tsy maintsy omena ny noble ny fitondram-piangonana dia émancipation miteraka émancipation le izy Luther koa nahita hoe ho sarotra ty combat tia fa tsy maintsy mila financement aza mieritreritra nareo io masy madiso hevitra sasany ara-panahy ihany fa azadira zay mahatonga ny raha manatobotso Jean-Luc miditra resaka politika satria tsy misaraka ny fanjakan'ny sabatra sy ny fanjakan'ny fahasoavana mifampiankin'ireo
illusion ny filazana hoe ara-panahy fotsiny mandainga zay olona miteny anareo hoe ireo le aza tsy mitresaka politika fa ny ara-panahy fotsiny miakabiazan'ireo pasteur sasatsasany izay milaza an'ireo a conseiller technique andiafina any ambadika fa tsy samy seo masoandro aleo zava nresaka ary matoa miteny eto dia mahafantatra fa matahotra ry zalany amin'ny kapokany dia moditona zay tsy miditra politika nefa tena ao ambadika ao ry zareo miasumeko hoe je suis là za eto zao tsy ao anatina antoko fa tena mahaleo tena aho miaraka amin'ny ekipako ny fanorenana miabo mazava ho azy izay fikambanana pino samy hafa finoana eny tompoko misy silamo ao hitanareo mostandra betselonina misy adventiste ao misy protestant ao misy olona tsotra ao zay tsy tanytsaparafara mialatseny am'lay fitenenana fa les convictions donc zany a ampiasaiko oui ny raharaha politika mba hahafahako mitoro ny filazantsara ny filazantsara no mbaiko ao donc lay zava-misy ny raharaha-pirenena tsy hitondrako ny approche théologiqueako ary zay ny any no différence comme politicien sasany ao Madagasikara ny politicien sasany ao Madagasikara dia politique partisane hoe satria za zao ny tendance politique ako dia zao ny any ama za ndray a mitondra ny lecture politique ako miainga avy amin'ny conviction théologique ako zay le izy donc tsy mitombona le teninao hoe Andriamanitra tsy mitra fa ny olona no tsy manaiky ho ampiasain'Andriamanitra ho amin'ny firenena io zao ry Luther Calvin koatra zay azadiny fa Calvin tonga atao Genève anisan'ny tradition réformée ao Genève anisan'ny héritage ny Suisse mandraka ankehitriny ny réforme ny Calvin tao Genève mbola nisy traceny zany ao donc tsy misaraka ny politika sy zavatra io toy zany koa Zwingli tamin'ny fotoan'androny et ainsi de suite ka ny farany ngamba ny exemple ameko anao dia Martin Luther King dia tena nampiarahany tsara mihitsy ny vision théologikany atao hoe théologie de la libération filaza azy nampiasainy ny aty Amérique latine koa io ilay religieuse catholique zay miady tamin'ny mafia latinos aza dia fa théologie de la libération dia avy any Amérique latine ary religieuse catholique zay nijoro niady amin'ny mafia tany Amérique latine dia nanomboka teo lasa nihitatra ny théologie de la libération Monseigneur Desmond Tutu efa maty izy donc za zany s'inscrire am'zay héritage zay za tsy mamorona na hoe za mba te iseo milay zay moa fitenen'ny olona ana non conviction izy appel io misy olona tsy manana an'izay appel zay je respecte hoe za tsy hita lalina amin'io fa ny mitoro filazantsara ihany kanefa na tianao na tsy tianao na ny filazantsara zay torinao dia tsy maintsy mifampiankina amin'ny raharaha-pirenena fa tsisy filazantsara iray amin'ny abakabaka zany fanontaniana manaraka salama tompoko miaramiako tsy miresaka aminantsony fa hoe za honya contre Michael tena tsy hitako zay atao nefa za konkoa tsy afaka naiky ny zavatra tsy maharesy lahatra an'azany mihitsy nefa koa tiako finamananay mihevitra tompoko problème io problème subjectif ny olona amin'ny raharaha pirenena zany hoe io mbola éducation mbola miandry atsika ao amintsika zany rehefa tsy mifankahazo fijery lafiny politika dia lasa fahavalo eo amin'ny fiainana andavanandro zany mbola mila ezaka ngeza be zany fa tsy hitako ny azo lazaina anao fa zay problème passionné loatra ny olona ary rehefa diso passionné ny olona dia atsangany fahavalony ianao rehefa tsy miombon-kevitra aminy fa zao nefa nanao le statut akeo hoe tsy hoe rehefa tsy milahatra amin'ny régime misy ianao dia lasa conseil unique zany hoe tsy maintsy io masana hoe manajana ny mpitondra anareo io foa nampiasain'io le efa ranao fampianarana momban'io manajana ny mpitondra anareo manajana fa ny fanajana mpitondra zao azavaiko tsara tsy resaka hoe fanoerana ny zavatra tsy akeko ny fanajana ohatra zao za zao asain'ny mpitondra lalam-panjakana misy eo niveau firenena ty etra alohanao izao ny tsy azo atao firenena zao ajaiko zay satria ny lalàna ny mamaritra an'izay fa tsy noho i Mikael na noho i Ravalomanana na noho i Rano Rajoelina fa ny orientation politique orientation économique zay mbola projet de société arosony amin'ny vahoaka
izay tsy maharesy lahatra azoko toerana tsy ny fanjakana ny toeraka amin'izay fotoana fa ilay foto-kevitra azao mazava fa ilay institution sy ilay loi miregir an'ilay firenena tsy maintsy ajaiko satria izay natao hoe manajany mpitondra fa tsy hoe tapeny vavana atao hoe manajany mpitondra de hoe tapeny vavanao fa tsy mahazo mitena diso be zany. Donc il faut faire la part des choses, la personne, sa fonction, l'institution, pour justifier, oui, tais-toi, ferme ta bouche. Stella Onjaniaina, salama ray aman-dreny. Matetika vao resaka foana tsy adevitra ilay hoe mitandrina amin'ny resaka politika. Resaka ny fetrany fahafahan'ny mitandrina amin'ny sehatra amin'ny resaka politika. Ny fotoana réformé sy ny toe-tsaina tokony antsika kristianina miatrika izany amin'ny mahazanak'Andriamanitra eto amin'ny firenentsika izay azo heverina hoe tena ifarakitapisaka ny laïcité de l'État. Tsotra tompoko. Oui, le hoe laïcité de l'État, za tena anisany d'accord amin'izany mihitsy. Mbola veriko tsara principe de séparation de pouvoir io. Tsy azo afangaro ny fitondram-piangonana sy ny fitondram-panjakana. Ina le fitondram-piangonana? Tsy mifampitsabaka. Aveko tsara, tsy midika hoe ny pasteur tsy mahazo manao politique. Eo foana ho izy misy ny amiko, misy an'ireo malhonnêteté intellectuelle. Ararotana tsy fahalalàn'le vahoaka dia ino lalaovina hoe tsy manaja laïcité de l'État ianao satria ianao pasteur tsy diso zany. Ny laïcité de l'État ohatra, ataoko ohatra faran'izay tsotra le izy. Supposons za zany raha manatombontsy zao ka pasteur amin'izao fotoana izao tondra fiangonana. Raha rapitso aho zany voafidy ny solombavambahoaka ny Madagasikara ohatra mirotsaka ohatra ho tsy maintsy mametraka disponibilité aho amin'ilay fonction misy amin'ilay institution mampiasa eto. Hoe za anao disponibilité satria za andeha anao député ohatra de apetrako ilay fonction. Fa tsy azoko atao hoe sady manao député aho no mbola mpiasa amin'ilay institution anankiray. Ray zay. Faharoa, ohatra hoe za zao pasteur kristianne, tsy mitotry hoe pasteur fa kristianne. Dia tsy voatery hoe pasteur fa kristianne, dia ianao voatendry ministre na filoham-pirenena. Tsy azonao atao ny miteny hoe asiana fitaovam-pivavahana atao amin'ny ministère satria za mpiandro. Tsy azonao atao zany satria ao ministère ao misy olona silamo ao, misy ateo, misy laïque ao, misy animiste ao. Mpanjakana io tu n'as pas le droit de faire ça là. Dia hitendra kisy ilay kristian mahazo mananjoy vavaka. Mananjoy vavaka izy fa any amin'ny lavatrano ihany. Fa tsy ao mpanjakana. Ny asa dia apetrako tsara mazava tsara zay hoe ny mpanjakana dia neutre. Ary tsy tokony signe ostentatoire amin'ny appartenance religieuse mihitsy ny braoako. Satria c'est le bureau de l'administration, mais pas le bureau du pasteur Ramanatombotsy Jean-Luc. Ny bureau ny pasteur Ramanatombotsy Jean-Luc dia any an-tranony. Io zao tanareo io zao RGL la vérité tranoko ty zay tiako atao ato na hivavaka ato mandra-parainy andro fa raha ohatra rapitso lasa député na ministre na je sais pas quoi dia tsy azoko atao misy na ombraoko ary manisy lacroix. Tena lazaiko zany afaka mitenina ka pasteur anao dia tsy samijoro mavolobena ny maha kristiana tompoko dia ato fa tsy amin'ny alalan'ny rentrent io misy lacroix dia mihirahira dia mivavabavaka eo foana tsy miakina amin'izany. Tsy amin'ny asa atao. Ny asa atao ny maha kristiana, ny fomba hitondrako ny raharam-pirenena, ny fomba hitondrako ny administration, ny fomba hitondrako ny dossier ao dia iny ijoroako maha kristiana dia resaka vérité ary honnêteté. Fa tsy hoe feno verset ny braoako dia misy tenin'Andriamanitra eo nefa brao mpanjakana tsy azo atao zany. Zay le laïcité de l'État. Donc il faut pas mélanger les choses fa mila apetraka amin'ny toerany. Tena mizandrinay ve za mitena an'ilay vatany za dia mifona izy. Eo vao miaraka tapaka. Komantsy miamindranatatsika afaka mba tiavolirany olona. Azafady fa tapaka foana le izy. Salama tompoko. Hitako mampiakaka foana ny vatany zandrinay.
tokony tena mizandrinay ve za ny tena n'le vata za dia mifona izy a afa-kerinandro izy manao ihany izy zandrinay anefany a ao aminazy ohatran'ireny hoe tena couple parfait reny rehefa miaraka sy hitan'ny olona dia malahelo ny zandrinay za tsy hitako izay atao efa ny teny indray mandeha za fa tsy nino izy fa lazainy fa hoe za no efa tsy tia mivadina hatramin'izay zareo manana ny ampy a tena hoe milamina rehefa ao an-trano fa tena ilay zao dahako manafina ny adalany a any ivelany rehetra rehefa tonga ao an-tranony izy dia za mitsy noho ny zandrinay anahy fa lazay mampiady an'zareo za amin'izao nefa dia hitako miaraka sy tena miraitrana amina vehivavy iray efa be voky izy tena hoe tsy matahotra fa na eny an-dalana arany a dia mifampitatana tsara mihitsy ny zandrinay tsy mivoaka ny trano fa mikarakara tokantrano ao an-trano foanany nalaiko sary dia nasehoko ny zandrinay fa lazay fa mampiady sy mialina hozy za fa azo ambarana hozy zao saka amin'ny intelligence artificielle dia tsy navelany hiditry ny trano intsony za fa mpanakorotana hono satria za zokony efa tsy manambady dia lazay fa mialina anazy za nefa malahelo anazy ino tompoko ny tokony ataoko a isisika iteny sa angina tsy diso anatrehan'Andriamanitra ve saka mangina amin'izay a raha ohatra ka misy mahazo azy a anafarany tsotra tompoko mazava be ngamba zany tsisy ny azonao atao ntsony satria efa niteny ianao dia izy tsy mety izy tsy teny hoe tsy mino fa tsy mety misy koa natao hoe déni de la réalité rehefa tonga ao anatin'ny déni izy a aloha ao raha ohatra anao tsy niteny iny tsy dia diso marina nanao satria complice ianao zany donc avy anao a andeha amin'izao aloha zay le hoe anangona vainafo andohany dia rehefa any andro ka tsy maintsy iny hoe boribory ny tany ozy ny teny malagasy zay a mitapody eo aminazy eo ihany iny a dia eo izy vao ahita zany satria rehefa ny olona ao anatin'izay aloha tsisy ny nazonao atao mihitsy aloha tsisy tena mialatsiny tonga ataoko mahitsy be zay zavatra zay dia fanontaniana iny a nentsika mamarana ny live freestyle amin'ity androandroany ity satria efa adiny iray sasany zany raha tsika teto a eo konkoa ny fahatapatapahany connexion mamay be canicule aty aminay dia misy mamay le telefona dia lasa mitsitapitapy le connexion dia akasitrahanareo a nanaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany dia manome fotoana anareo indray a amin'ny fotoana mahafaka malalaka farany kely a maromaro ny message tonga hoe roviana ny miditra ny 6e vague amin'ny sekoly biblika Voatsinandy dia ho tenena aminareo ihany a manomboka amin'ny volana jolay namany amin'ny fiandohana volana jolay zany no misokatra ny inscription dia tenenay aminareo ihany a ny andinindininy ho anareo miteny kosa hoe roviana ny catéchumène dia ny catéchumène tena mbola volana septembre na octobre mihitsy iny a zay a vao miditra na ny le ina moa le sekoly biblika Voatsinandy dia misy masa miteny hoe nareo ve moatahoata fotsiny eto lasokely ya mampianatra zahay isan'andro zany hoe mampianatra théologie zany hoe ho anao zany zay mangetaheta te hianatra théologie nefa ianao a tsy te ho pasteur fa laïque dia nefa te hanana notion théologique dia mampianatra zay formation pendant 2 ans normalement dia raha le niveau ny zavatra zay ampianarinay ny mpianatray atao amin'ny sekoly biblika dia azo lazaina hoe milahatra amin'ny niveau na bachelor na licence donc ho an'izay maniry te hianatra théologie fa tsy voatery ho pasteur tiako tsandrena tsara tsy hoe manao théologie égale tsy hoe égale hoe pasteur fa ho an'ny olona rehetra amafisina koa mety misy koa zany nareo pasteur eto zany tena lazaiko mahitsy tia pasteur amin'ny fiangonana zandrana mety tsy nanana formation nareo théologique occasion io ahafahanareo a rectifier le tir dans le sens hoe miverena mianatra fa mahasoa anareo zany raha ilainareo ka ho anareo lina zany a dia arak'izay mbola ho avoaka pejy eto a ny toromarika ho an'izay lina 6e vague zany amin'izao zany 5e vague no mandeha amin'izao fotoana izao sotra tsika rehetra ya makakoso tompoko ah là là